Mitrana rahaba tompoko. Tsy ho mariterana ny atmosfera ato anatin'ny 3 andro avy. Vokatra izay indrindra dia mora kokoa ny fiforonana oram-baratra saika manenika amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Afa-tsy ny any amin'iny tendrony avaratra atorak'izay ihany koa ny morontsiraka andrefana, atsimo andrefana ary atsimo Madagasikara iny ihany no maina ny andro amin'ny ankapobeny. Mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana indraindray, indrindra ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany. Mivinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny Antsipriany dia mety sisan'orana tandrifindraona aloha vao maraina any amin'ny morontsiraka amin'ny faritry Sofia sy Boeny. Isava-miandalana ihany moa izay rehefa misandratr'andro. Andrahona na anjombona ho an'ny afovoantany sy any amin'iny ilany atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny tombanana maina ihany izay rehefa atoandro. Ny faritra hafa kosa dia andrahona mitsitokotoko na andrahona vitsy. Raha ny tolakandro kosa indray araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia ho maina aloha amin'ny ankapobeny any amin'iny morontsiraka avaratra atsinanana sy aty amin'ny morontsiraka atsimo andrefana sy atsimon'ny Madagasikara dia miandrandra orana tandrifindraona mety arankotroka avokoa. Mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana ho aty eo amin'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany. Aza donoina ihany koa fa ao anatin'ny vanim-potoana manasara taona misy antsika amin'izao ka mety hateti-pitanga ihany koa ny avandra indrindra ho an'ny faritra avo. Raha ny vinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 7 degré ho an'ny afovoantany, morontsiraka atsinanana eo amin'ny 7 hatramin'ny 30 ary eo amin'ny 1 hatramin'ny 4 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka, torak'izay ihany koa manodidina ny Antsoia sy Mampikony ary Port. Raha ny vinany toetry ny andro ny zoma indray dia mbola maina hatrany aloha any amin'ny tendrony avaratra sy any amin'ny morontsiraka andrefana sy atsimo andrefana ary atsimony Madagasikara. Amin'ny faritra hafa moa dia mbola hita taratra eny foana ny orana tandrifindraona mety arankotroka indraindray. Mety ahitana orana tandrifindraona ihany koa ny any amin'ny manodidina ny Akababo. Raha ny vinany maripana tsy fiovana misongadina fa eo amin'ny 14 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 7 hatramin'ny 20 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana. Ananika 30 degré eo foana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka, torak'izay ihany koa ny atintaniny amin'ny faritra Menabe sy atsimo andrefana. Mivinany toetry ny andro amin'ny sabotsy ary no amaranantsika sahady dia mety mbola azo orana hatrany ny akamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara any amin'iny morontsiraka avaratra andrefana ary atsimo andrefana iny ihany torak'izay ihany koa ny any amin'ny tendrony avaratra no ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny maripana iny dia eo amin'ny 14 hatramin'ny 17 degré zao an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana, 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 30 degré eo hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Dia izay indray ny mahakasika ny toetry ny andro fa indro atolotra anao indray ny tamin'ny fahatony-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Mijanona ao ambony hatrany ny tamin'ny fahatony-rivotra ary mety akararin'ny olona rehetra izany. Avo 4 hatramin'ny 5 eny oharina amin'ny fetra nasionaly sy ny fetran'ny OMS andrefy rehetra voaray. Ao anatin'ny 3 andro avy dia vinavinaina hijanona ao ambony hatrany ny tamin'ny fahatony-rivotra na dia tombanana hisy rotsakorana aza dia entanina mba hitandrina hatrany ireo olona marefo. Iza moa izay olona marefo izay fa ny vehivavy bevoka, ny zokiolona, ny ankizy madinika ary indrindra ireo olona marefo ara-pahasalamana. Dia izay raha ny vinany toetry ny androntsika tanatin'ny 3 andro avy. Mametraka veloma mandrapitafa indray tompoko lasy tompoko vavy.